tolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity ny tety fotoana tantara nosoratany RCS filalao ny tantara fanomana faly fetraobel miaraka tamin'ny Iravo Sofaniry ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika Baksara no arvondy ny tety fotoana fizarana faharoa tantara no totosainy maningotra andro voalohany nianarako tamin'ity sekoly ity tamin'ity androany ity efa tokony tamin'ny herinandro moa zany any nianatra saingy nasainy mamano katsahana nakaina sy nakasaina araka ny heviny mety arerahan-tsaina diso tafa ohatra koa no antony sao mahazo azao za raha teo moa mbola mivezivezy tany amin'le mpitsabo-saina nandritra n'izay herinandro saika dia nolekiko mitoro heviny lamina tsara ny herinandro voalohany natongavako tamin'ity tontolo ity niona tamin'ny dada tany amin'ny fahasahan'iny tsy miafako mary nandany ny fotoanako niaraka tamin'ny mamanokatsahana kosa ny alahady tontolo fa ny mahagaga andro any dia hoe nahoana ny tsy mety tadidiko ny toerana misy ny tranomboky ato amin'ity sekoly ity na dia efa akorotako ambony ambany aza ny baoritra misy ny tsy hay ao anaty korotan-dohako fito taona be izao ny taona ny laniko tato tsy tokony ho adiniko ny zavatra ohatr'izany sa efa natokana iona miaro amin'ity fotoana ity dia izay no antony tsaroko tsara mantsy fa nokatsahana na ny tany misy ny tranomboky tamiko ny fomba nionanay voalohany tovolahy azafady ange inona no oay le ty tsara an'izay tovavy sa tena hoe niovatra amin'ny lokon'ny tontolonay mihitsy raha vao mifanehatra tamin'ny masoko fa izy ary ty no mampitapy ohatran'izany nefa ohatry ny efa nisy toerana nahitako azy angefa tsy diso dia taiza nefa miaro tena ny tombona nyeritreritra i miaro mihitsy ny teto any loko efa voatokana ny iona amin'ity fotoana ito izay mifankahalala angatsika mifantatro ny anarako ka tsy mifankahalala ka nisy olona nitovy be taminao fotsiny dia kay moana ny anaranareo koa aza mbola nitovy ihany azafady ono afaka mba hatoronao avy ny toerana misy ny tranomboky sekoly izany fa ny raha mamanay akaboky any ilaina ny amin'ny korony manaraka mantsy ilay izy fa mampianatra ato angano ny reninareo ka ny reny nokatsahana avaava kosa mivaly teninao zany fa faly mahafantatra anao ihany alohana izany azy tsara kely ny anaranao ndary raha misy namako jereko raha teo mantsy any misaotra anao fa ono somba tsy hainao tokoa ianao somba olo-kafa ohatrohatra olo-kafa amin'ny ahoana koa vehivavy ohatra ianao taloha dia rehefa mifoty amin'ny toromasinao dia tafaverina tany amin'ny fotoana lasa ry lasa bandy be tampoka fa mpanoratra nga ianao ka manana aingam-panahafahafa kely ianao misaotra aloha na ampitsika manana aingam-panahafa kely raha zany ange zany misy dia tena miaro koa izy fa ahoana ary zany tongotsika atao amin'ity varavarana eto ny tranomboky tadiavinao Nukatsana ahoana efa vita kiny sakafo fa vy amin'izay tamy Otry ary aiza ny sotro rovitra sy ny antsy dia aiza koa ny serviette de table tsy mampiasa sotro ange ho aza rehefa laoka tsy misy rono ny laoka tsika adionareo nga zany
adinareo sady zay ho amin'ny fomba fisakafoko nampianaran'ny neninay anay fomba ray afaka atsiarovako azy zany ka tsy tokony hosolona velively. Tonga dia ilay vao anaty fitoerana eo fotsiny akia tena tsoroko aloha fa tsy mety mahazatra mihitsy ty fombafomba ndry snob ty nanomboka oviana teo amin'ny tantarany tany moa ki mademoiselle Nokatsana no mampiasa fourchette sy antsy hono rehefa misakafo sotro de sotro ihany no mahazatra azy hatramin'izay. Dia ny serviette de table zany koa no sokajiano isan'ny fandanindaniana fotoana fotsiny. Angoniny ataony mosoara eny raha hitany torevadrevaka eo an-trano eo. Tsy vava ny fafany amin'ireny fa ny levona. Mba kozy hoe. Marina e. Ka zany rehetra zany ange zany no manapirofo mama Nokatsana fa miaro fa tsy Nokatsana ianao sarotra resendahatra. Dia tindry lasa kavisy lasa tsy mahalala fomba be ty koa. Oviana ny antso andrika tsy nanisy tompoko tamin'ny valiteny indrindry toy ireny fanaondry tao amin'ny taloha ireny. Tena mahagaga. Sady amin'izay lasa mitombatomba ndasy sasabe izany ndry. Sarokenatra sy kitahorana tsony. Indrindray ny lasa mpamoaka gadradraka sy ala ho any an-tokotany raha tahaka ny ninona ny fatahoran-drehany ireny taloha. Lasa tsy tia mamaky boky koa. Solefanina natambatry-ndrio baolina dia tanisa no nataondry filalao. Nefa izany ny kilalao alandrindrindra baolina. Tena niova tanteraka indrika. Aiza kuna ivoloko koa aza ange zao tapako raha velanareo Inona? Aza miretirety fa ny sakafo hoanina. Ka nareo no te hanomboka azy eoko. Fa manao ana tokoa aloha ny fahitandriny eo amin'ny sekoly aho mahafinaritra ihany ve? Iza ny tindry io sa le tany farafangana? Aiza no nafatarako an'izay sekoly tany farafangana nareo zany. Ao indray mahafinaritra ka. Nizotra tamin'ny atsakany sy andavany ny androko voalohany androany. Ay, tsara kosa zaniko. Fa tadidiko tokoa misy an'ilay anarana hoe miaro tonontonondry foana iny eo amin'ny kilasy misy andry ao. Izy kosa aloha tsy ratsy sady ranjanana izy no nofosana no malama volo kely izay. Izy tia patsa fotsy kely tia fotsiny ny olana dia izy le somary bebe mokondo. Miaro efa inko ilay anarana dia efa mifampiresaka taminy dia avy aloha amin'izay aloha izany resaka izany hijanona hatreo ka tsy reny haiko mihitsy ilay sakafo avy tata loatra nareo. Nokatsana le vao mbola nampiasaindry io koa tena mihoatra loatra ka. Azafady avatsy tany iny fa mba efa mezaka mitandrina ihany farany tena farany efa mba nisy fiovana ve ny fahasalamandry efa mba nisy tadidy ve ny fiainana taloha. Raha ny fiainako Nokatsana no anontanianareo dia mbola tsy hatrany ny valiny fa raha miaro indray dia fa reny votantarako reny avokoa. Ko maninona moa izany raha za ihany no manapirofo ny zavatra lazaindry rehetra amiko ho andrasako kendro tohana fotsiny le miaro sy mimokondohany dia hiporitsaka amin'ny marina rehetra. Tsy henoko mihitsy ny zavatra lazainao. Tsy ampisira kely ho ilay sakafontsika mazotoa mandry. Nokatsana miaro efa manino sonerina efa to mbola mitokaiky eto amin'ny sezavata eto ndry amin'izay indray to mariky vendrika vavy zany ka misy inona ahoana reny fomba ilazako azy amin'ilay tonga dia vatanako efa tsy maninona zany ka zaho ary sendra ny tampoka io tsy mieritreretiko mihitsy hoe raha izany no hitondra ny toerany Nokatsana dia mbola ho tonga fotoana ihany. Feno rano to tenako sy ny aron'akanjoko menatra be any ala eto amin'ity toerako ity. Kozy ve? So ihany afa nandalo raha izany eo mitsangana alefa
afatotra eo ambalanao ty aron'akanjoko ty. Tsy mampaninona ny lava tsy koa zany misaotra betsaka ary. Tsy misy isorana fa ono ay alavitra be eto ve ny tranonareo? Any akady lalafotsy fa ahoana ka tokony isola akanjo ianao aloko ho ataon'ny ankizy fimehezana manko ianao raha ohatra ka reny akanjo reny no anaovanao any an-tsekoly. Zany andao fa ho ateriko ianao efa ampy ange izay nataon'ny lazerpenne tsy maninona fa andehana mianatra misaotra tamin'ny fanampiana. Ao nokatsahana loza ny samboriny ihany ny tanako teny pitrapitra fatratra tsy izy farary rehetra molotra malemy ny vatako miaro elahy ihany ange ty aza mihevitra akory ny ity amin'ny fity amiko na zay ity amin'ny fity amin'lahy. Raha zao toe-batanao zao dia mety règle douloureuse ngamba no mahazo anao. So manino eny an-dalana eny ianao ka alefa hiaraka aminao tsy mitombona ny saiko. Andao rehefa tsy maninona za raha teo tsy mpanandrika cours d'anglais. Tena tsy maninona? Tsy maninona fa ateriko ianao. Ok ary raikitra zany misaotra betsaka amin'ny fanampiana eo alohan'ny vavahady kely maitsomaitso io ange zay ngapa mila janona. Misaotra anao. Tena misaotra betsaka miaro tsy ho voavaliko zao nasoana taon'ny lahy manokatsahana zao. Zay indray ndrisy le fomba firesaka hafahafa tsy maninona zany mpanamana mpiara-mianatra angetsika fa hono ary nokatsahana. Ao zany nareo no mipetraka? Ie ry nokatsahana sy ny tompotrano zareo no mipetraka ao. Zay sahady fa maninona foana ao aty indrity ohatrany mitondro tena à troisième personne ohatran'izany efa fahazarany fa hono tsy maninona tokoa ve raha rapitsy maraina no entiko ty aron'akanjo ny lahy ty tsy zany mantsy fa mbola ho sasaiko sopasoako. Ho sasaina aza misahirana any amin'izany ndry fa aleo ampanasako any an-trano ity. Tsy maninona ve? Zay indray rehefa notaniana tena tsy maninona ho tokoa ne zany sady ndry raha teo mety mbola tsy en forme tsara. Ok ary zay angamba raha miaro tsy misy olazaina tsony. Misaotra indrindra tamin'ny fanampiana rehetra dia any am-pianarana indray zany mihoana. Eo velomo no katsahana. Velomo andao amin'izay ry ngapamila any am-pefilohany aterinao kosa tena efa lasa le fiara ananinona koa ary no adiniko indray lazan'le zavatra tamin'ny miaro. Kuropa le farafarana fa oka zay nefa ena Lukatsana anarambadiko. Fa taiza moa zany ry ity tsy hitako tany am-pianarana sady amin'izay indray toreko tamin'ilay madama tompontranontsika fa nisy tovolahy bogosy kely zany no nifampiresaka tamindry tamin'ilay atoandro teo mba mingitrika sy mampiaraka ihany ve ki dia nandra be ohatran'izany sady amin'ny taranja ampianarako indrindra no mingitrika mbola eo ambavahady talaky maso be koa mampiaraka mba enjany izany maka mihitsy ndrika eron-jato pejy toloha roa fa tsy lasa mihitsy ty ho velariko amindry mihitsy aloha ny teknika rehetra. Wow, tompoko lasy tompoko vavy
Ampifaliana lehibe no anambarako aminareo rehetra fa i madame Ramana Tsotatelo Nirina dia voafidy ho reny tsy mendrika indrindra ny taona 24 tehaka mafy be ho azy hoe ory mamanokatsana tsy fomba fitezana zasy zany omany ihany koa ny kahie efa 100 pejy sy ny penina 4 fa omeko anao ny tondro zotra ho an'ny fanabeazana kolonga lasa nandresy tamin'ny faintsilainina koa izany ny zanako hatramin'ny fotoana nampitapitapy kely azy iny fa naninona tokoa aloha ndry ity tonga fotoana tany am-pianarana ho azy dia tsy maintsy no dia natery miaro teo miaro fa ngatsy nampitain'le rangam-piambina ny sekoly iny taminareo zany efa nafarako ange izy ka zahay ary sy niona mihitsiko vao tsy nahita ndrita ao an-tsekoly dia nieritreritra ratsy hoe nipika tanteraka ndry avy dia nataoko akatoka ny dia tongotro vao naneno ny sona ery efa vavabavako ohatr'ireny inony ireny aho izy indry teny an-dalana aiza vaona efa nanokanina veloha ndry ity ny varona efa natokoko ao aloka indray le ambany tamin'ny eto andrano nafanaiko mety zany rehefa masaka ny sakafo dia atsoa fa andeha mba hitsilailay ao anefitra ao aloha voray mon capitaine. Good morning, class. How are you feeling today? I am sorry for this part. Azavana madama. Akany akamako atao ampianarana fotsiny dia andeha indray. Raha tsimbona, amvoato le tsy ala fa misy raharaha ilako an'lahy. Monsieur Miaro. Madame Tately. Amfiry keza ory zao azafady. Amvalo ora sasany. Tsy mety amiko ny fombanao Andriamatoa. Tsy vitany efa mamy ianao, tsy vitany efa manao tsidipahatra ny taranjam-pianarako koa fa mbola manao tsinitsinina ny ora fidirana ihany. Amin'izay korontaninao mpianatro, manao fiavy vedety isaka ny mandeha aty. Tsy asianao vidiny sy lanjany ny mpampianatra rehetra ato amin'ity sekoly ity. Vetavetainao ny vola lanin'ny ray aman-dreny ny mpianatra ato. Ahitsoko kely ianao madama. Ny taranja anglisy ihany ny tsy hatrehako ato satria sokajy dia. Taranja fanavotana noty ihany ny taranja anglisy raha ny fahafantarako azy. In edition. Votany amboaka dia fa nalany tsenjerany rakibolana anglisy natota tamin'izany fotoana izany. Tsy mahalala fomba ianao Andriamatoa kely raha zanako ianao mety efa mipetaka teny amin'ny tavanao ny felatanako. Ko raha izany angeno izy madama dia nisy nahatsara azy any tsy nazanako ahy. Tsy te hipetraka eo amin'ny toeranao zanakao ahy. Efa nampandreny tale an-tsekoly Monsieur Miaro fa tsy maintsy hanome sazy enjana dia enjana anao izy. Ka raha sanatria ny vavana diny lelaka tsy hainaiky izy dia aleo za miala ato. Mpampianatra hafa ny fehezinao sy ny volandray aman-dreninao fa tsy za. Tsy mampianatra amin'ny sekoly mpanao tsinitsinina ny asa mpanabe aho. Tsy mampianatra amin'ny sekoly tsy misy rindrina. Mazava angamba izay Monsieur Miaro. Afaka mivoaka amin'ny varavarana ianao. Okay. Sirasira mihitsy amin'ilay toriteny be vao marainy. Any an-tokotany zany miandry ny lara tsimbona dia apitsika ny dozony toka. Goodbye everyone. See you next time. Miaro. Na efa miverina azy zany amin'ny fotoana dia mbola tsy niova tamin'ny toetrany lahy ihany lahy zeza. Dia mitratrevatreva. Tsy mivako loha. Tompony ditra. Reko hoe mbola midy vazana amin'ny lazy toy ny tamin'ny fahiny hatrany ny tovolahy ao an-tsekoly. Ary mbola mitelon-drora amin'ny lahatrany koa ny tovavy rehefa iny mandalo iny lahy. Ela zeza moa zany e. Rariny ananany lany rehetra saingy mbola mitondra ny ferony taona maro amin'ny fandimbiana ny fony lahy. Miaro.
herinandro izay tsy nahitako an'lahatra amina mizam-pian'lahy iny. Mila miresaka amin'lahy saingy tsy haiko hoe aiza ho aiza ny fotoana mety amin'izany. Raha tsy izay mantsy dia ny oronam-peo sy ny oronan-tsara efa niodina ihany ny verina ilatro manoloana sela. Efa renetiko reo ranga le kay filosy matona faran'lany. Tonga dia apetrao ambony latabatra eo fotsiny resy ribainina. Merci isika Isabella. Ohatray. Ary ngali tia sy tiany ribainina isan'izany. Ohatra mitazako velana inge le taba fitondra le riny. Laza teo eo amin'la hono izy dia nody aloha e. Aty izany fa nanontantany be afony le riny nandritra ny herinandro mahery fa tsy nasikosika. Dia ranivy nanontaniany hoe oviana hono ialany andala eto. Rendranify moa le resaka amin'ny fanaovantsika sela iny dia izay ny natonga anazy tonga aloha io nykôziny tamin'ny rabainina aloha izy. Izany velona. Dia hitan'ilay ivelany io le ry fa teo eo amin'ilay. Fantany amakasika n'inona moa zany e? Inona moa fa tsy... Tsimbona. Elisy zany se tonton Hery manao ny ianao? Zavana tsara se fa misaotra. Moa? Mba afaka miresaka amin'ny sevetrety sy amin'ny broko fizaza fa ty se. Eny tompoko tsy maninona mihitsy ka. Miaro zaho no aran'izay mingafy ny mitalataran'ireo amin'izay andrasa aloha androalika sy lela-paradimy izay mba aza totsinotsina noho ny lasa efa nanenenako sy no avy tena mivalo ary sitriko lolona ren'izay ange zao ataony izay zao e. Marenina raga ianao a ary averiko aminao a tsy laiko tonono molotra otsony ny anaran-dreko tsy efa nampitandranao ve a marenina ianao ora maro tena saika tsiditra amin'ny adina roy mianaka aina fa tena efa tafahoatra kosako raha ny lana ahitany lamasoandro kely ty hoe sady efa mandoalika ny ranomaso eo anaty an'la vela izy dia mbola menona ny dako ohatran'izany any tena mba mevera ihany le sibainina tena mbokozy en'olona tsara raha ohatra azolo tia natao hoe ray te aleoko tsy misy a aleoko lavitra tsy ary tiany la ho fantatra efa maty niaraka tamin'ny fotoanana accidenté any sbable ty naraka ny raga io a tena mevera vata ny lary miaro a zany lesino izy a milaza fa tsy ampy ny lahy ny reny lasy ny anavaviny lahy nefa ny rainy lahy fa antitra zao nanaova lany zany zolo ty sazany io a tonto hery andolo no ateriko atsy anefitranonao e aleo zany iresaka aminy sao dia ho fatiny eo ianao andary miaro a miaro eo moa le tsy malala mamela ny atsonao nge ahy e efa fantatro efa nampafantarinao fa misy ratra tsy mety sitranao anatinao ene tsy nafina tamiko izany nitsipaka tranony raha tsika nyreniko fa hoe matitra ianao hijaly a saingy noho ny fitiavako anao dia nekeko foana mifangatanao ahoravako ny tokantranonao indrisy moa dia motomandro noho ny aretim-po mihitsy izy miaro a miferena moakia enina tery minitra fotsiny aza ny fotoana fonao anay telo mianaka dia miferena fa mbola tia hitantsikinao a dia ahita le tsika feno ratra avy aminao mbola tiandry le pitsika molotra amin'ny laza amiko iny hoe tianao a
hita le ranomasina mipatrapatraka rehefa ianao afy manao an-tanàna fiafelany ihany iny ka milasa amiko fa tsy mendrika hiara-tsambatra amiko ianao. Dia atsapa le safosafonao tsindraindray rehefa ianao anatiny fetifety lasanao iny. Miaro aho. Eo moa fa wafelako foana ankeny atsonao hoe na waferinao impolo imberivo aza dia foana ny amelaneloko ao hatrany satria tiako ianao. Rantsanako fato malalako. Efa nampanantena tamin'ny mpandoana fa foana iara-iaina miratranao. Mbola mampanantena ankehitriny fa ezaka mpitaony ratranao miaro aho. Ferena mo malala fa panganao aho. Ferena fa tsy manameloka anao felifely aho. Okizay mikatsana. Io zazakely trotrongy jerena. Jerena izy raha tsy mipitrapitra mahony eny ery banjina ny ranomasondria. Ka mavesatra loatra ko sary tsimbona. Mavesatra pena ato an-tratrako ato. Nahoana ny sany atrika niaraka tamiko izy fa dia sakay ny rery ny aretina nahazo azy. Tsy seho nararisy rehefa teo anilako. Ny seho mafy hatrany. Nilaza hatrany fa tsy mendrika azy ny hitaraina saingy tsy karotro ihany ny fahosany. Isaky ny nanontany nahazo azy aho dia nihitatra indray ny atsana efa nanasaraka anay. Ny tombo isa vehivavy nalainy. Ny tombo fatra ny alkola sy ny sigarany. Tsy nomeny fahafahana hiala nenina tamin'ny akory izay fa dia nongotany aina. Mavesatra loatra tsimbona. Okizay ry nogatsana. Mbola mitsabo ankehtsika e. Ary aza mbola mitomany aloha. Nanofy nandrefy eo am-behivavy ny toloko sy anany ranomaso. Nandrefy eo an-dehilahy ihany koa. Tena honako no tonga tsy atsona toy izao ny ranomasoko e. Nahoana tsy mety atsahatro mihitsy. Tena honako no tsy nisy tsaroko le resaka henoko fa nendriky nokatsana ihany no mameno ny saiko. Mavesatra be zany foko zany. Rotodrotika mihitsy. Fa inona ary mahazo aho? Manahona tompoko. Ianao fa tsy vady le madamo tantely. Salamo. Za indrindra. Ianao zany ny dadan'ny tovolahy miaraka aminao ito. Dada miaro. Eny tompoko. Efa nandalo tany amin'ny proviseur surveillant général ihany say fa nasainy zareo nakaty aminao aloha. Ok. Andao ary arao ary za aloha e. Aleo any amin'ny salle de classe sika miresaka. Eny ary tompoko. Misotranao indrindra tamin'ny famalinao ny antsoko ramose a. Za aloha madamo tantely mpampianatra ny taranja anglisy atao amin'ity sekoly ity a. Faly mahafantatra anao madamo. Zany reny monsieur Hery ray miaro. Faly mahafantatra anao koa. Mino aho fa efa fantatrao ny antony nampiantsoko anao a. Eny madamo. Aza fantatra zareo aleo any ivelany anga mba miandry anareo fa tsy le vavoniko mihitsy ny resaka teo eto. Raha misy fanontaniana ty madamo tantely apetraka amiko dia afaka tsonao any ivelany vetivety ahy. Eny ary fa afaka mandesa e. Misaora tompoko. Ka hono ramose. Mahakasika miaro moa le resaka. Toy ireny ataony any an-tsekoly ireny avy ny tena toetrany izy indray fa any aminareo any sa aty ihany izy nohatran'izany Eny ohatran'ireny ihany ary dia ialako tsy nipetabe aminao raha ohatra ka nanafotoana anao ny toetrany. Ka afaka mba tantaranao kely amiko ary ve ny antony. Tsy zany mantsy. Rehefa nandinika miaro dia tokony ho zaza endry sy mahay be zany ihany ny salova tavany.
voaporofoko tamina nampiany an'le zanako vavy tonga fotoana taty ampianarina koa zany toetran'izany saingy ohatran'ny misy ratra anaty tena enjana be zany eo anatin'iny tovolahy iny. Araka ny fahazahoako azy dia io ratra io no nanova tanteraka momba azy sy ny fomba fijeriny. Misy fotoana izy iny tena mipetrapetraka fa misy fotoana kosa tena tsy zaka ny fanakorontanany. Na ny tovolahy mitovitovy taona aminy azy ato tena midy vazana aminy mihitsy rehefa mihetsika izay ny devolony. Dia misy fotoana koa izy eto ambany mason'ny mpampianatra sy ny mpiara-mianatra aminy eto mamoaka tonka sy mifoka sigara saingy toa tsy misy manetsika kikely zany ny rehetra. Araka ny raiko asa dia no raisina ho cas particulier mihitsy izy iny saingy noho ny mampampianatra vaovao dia nekemy proviseur ihany ny fampiatsoko anao. Saika nazava tamiko izy saingy naleony ihany hono ianao mivatana no milaza amiko ny tantara miaro. Dia misotra anao tamin'ny faharetanao tamin'iny zanako iny madamu Tately. Andraso aloha fa ho tantaraiky anao ny tantarany miaro rehetra. Tovolahy endry, tia fianakaviana, tia fianarana sy tia vavako miaro tany alohan'ny taona 5 tany. Efa mpinamana hatr'izay izy io tsy mbola iray kilasy amin'ny hatramin'izao io saingy mbola namanakaiky azy kokoa miahana bavaka ambana aminy. Fiarany dia tradozy izy mianaka. Nifanehitra tamin'ny fiaravavety iray tamin'iny lalam-pirenena fahafito iny ka dia nivarina tanaty antsana. No nampahafantariko ny miaro antsomesy io vaovao ratsy mahakasika ny fahafatesandreny sy ny anabaviny io dia ary koa no nireny fa efa any amin'ny trano paty ny razana dia mody avy hatrany izy. Niala teny atavany ny endrika rehetra na miaro azy. Nasaiko hiaraka amiko izahan'ny razana ihany moa izy fa tsy nasiany valiny ny teniko. Nitokahiko ohatran'ireny olona very fanambola vely ireny no nataony. Mandra-piveriko avy any amin'ny trano patina mantatra sy nakan'ny razana dia efa tsy tao ohatrany intsony izy sy ny akanjony sasatsasany ary nakana ny vola nipetraka tao amin'ny vata fitehirizam-bolanay. Tsy nanasika ny fandevenana izy ary efa iray vorona takeroina mihitsy vo na ray vaovao zay fa any faradovay hono izy. Vo 10 taona monja nefa miaro tamin'io. Tsy haiko hoe tamin'ny fomba ahoana loatra no nahafahany mivezivezy tany an-tany lavitra tany tsy nisy kara-panondro. Ary teo no nanomboka ny fahakalany ahy. Efa nentina tany amin'ireny psikiatra ireny ihany le risangy fotoana very sy vola very maina fotsiny. Tsy nanokatra ny vavany tantara izay nanjo azy akory izy. Niety tamiko raha teo tsy firesahany sy ny fitsoahany ahy tamin'ireny fotoana ireny satria mitovy be amin'ireny izy. Saingy no nitadiriana dia tsapako fa vao maika nampitombo ny ratra ny fanalavirako azy. Nanamelo tena fatratra mantsy izy. Nahatsiaro rerina dia teo azy tsy mbola namana. Ary rehefa manomboka nanokatra ny vavany izy dia levilevy hatrany no nivoaka. Mbola mamerina mifankasitrahana ihany monsieur Hery Nino fa nampy amin'ny fomba hitondrako amin'ny ary ato an-dakilasy amin'izay ireny tantarainao ary. Tsy misy fisaorana madama. Ianao aza nge miteny isaorana fa tena nandray am-pony andraikitra mampanabe anao mihitsy. Asa ifandrombonina nge fa nabeazany zanaka e raha manana ireo. Maka hery anao sy miaro amin'izao ady atrehanareo mianaka izao. Ahireza fa mandalo ohatran'izany daholo efa manana ena rehetra. Eny fa nahazaty mandona anao ty koa aza dia efa nandalo tamin'izany. Makasitraka indrindra madama. Ary andao amin'izay ranga iala fa vita ny resaka reo. Mbola maika monjy andratsibina any ambovo mantsy ndao iala.
fantatro fa mifampiresaka tamin'ny dady ianao androany. Hitako tany am-pianarana mantsy izy sy miaro. Nokatsana, fa tamin'ny fomba ahoana kia? Tamin'ny fomba ahoana nafantarandrian'ireny tantara rehetra ireny? Tena nivoalazandry momba miaro ihany no nitantarainy rainy. Nareo aza nefa tsy mbola niona akory tamin'ireny? Satria efa nambarako taminao fa za no izy. Za ihany no iza e. Saingenao no tsy nino aho. Ankehitriny efa andohalika andram-bary. Raha tsy ampafantariko miaro ny vokatra tsy ho aterako isafidy ny toetra ao anaty fonjany lasany io mandrakizay dia ho very zavatra manan-danja maro be izy. Mila miresaka aminy aho. Tena tsy haiko tsondro Nokatsana. Tsy haiko tsony mihitsy fa na ny atodoha koa za tena mila hitady hipoaka. Hafahafa be amiko izao toetra zavatra izao. Ataovy ihany izay hitandrifa masoandry. Miaro? Dia ahoana lesy? Nokatsana. Fa tamin'ny fomba ahoana nafantarandrifa? Hoe tia amin'ny anjely mainty nanosy elahy? Ie. Satria fantatro fa mikasany hanapitra ny ain'lahy eto indray elahy androany. Tsy mamela androso ny lasa e. Nokatsana. Hafahafa be ndry. Tokony nainy ony elahy rehefa hita ny lahy fa tsy nandaitra ny andrana famono tena nataon'ny lahy rehetra hatramin'izay. Na ny androany koa aza mantsy dia mbola andamboka ihany. Ho maimbo rano dika eo fotsiny elahy. Hita ny lahy re tsy mpizaha tany retsy. Dia le malagasy makasary azy ireo, io pakasary io no anavitra ny lahy. Fa inona daholo izany zavatra lazaindry izany? Efa nandalovako izao fotoana lalovan'ny lahy izao ry miaro aho. Ary samy tena fa tsy hatsara zavatra izao ataon'ny lahy izao. Amin'ny fotoana tonga saina ny lahy dia efa ho tara loatra. Sady ho sakaizana aretina elahy no ho faty. Tsy misy azoko ny teninao miaro aho. No avy ny lahy izany arantoko amin'ny lahy izany rery miaro aho. Fomaka tsy azoko. Fantatry elahy ve hoe lasa mpivady e lahy sy Nokatsana ny oriana any dia ananjanaka menadakely mitovy be amin'ny lahy? Inona? Dia fantatry elahy koa ve hoe ho lasa dokotera izy simbina namany lahy? Olo Nokatsana. Fa inona daholo izany e? Miaro aho. Ho an'ny hoavintsika dia mingavy aho. Hatreo ny lasa dia adinoy. Dia any lahy mamoaka ny alaheno ny lahy any ampasaneny sy miahy. Avoay daholo izay mavesatra rehetra fa azako bonina ao anaty ao. Ekeo hoe efa lasa tsy verina tsony ry zareo. Ary ataovy ny veloma farany raha tsy tiany lahy analoko an'la foana ny lasa. Dia izao koa avelao ny eloko data mbola eo izy. Rehefa ekipa nge maso ny kavomaika ho mafy ny mahazo an'lahy e. Kozy aza mirediredy tsy manany ihany eo rery Nokatsana. Nitenena koa rehefa lasa dalitindry. Amin'izay manko tsy za rery fa miisa roa tsika amin'ny marary saina. Miaro aho. Dimy ihany ny zavatra ho lazaiko amin'ny lahy dia anjara lahy ny ino any lahy na tsia. Voalohany elahy sy dada rery ny mahalala fa niantso an'la foana eny talohan'ny nafatesany. Saingy namono telefony elahy ny aliny ka tsy voaray lahy ny antsony. Nafeno landra tsimbina nefa izany. Ny fanasany alahy modina ny anjehan'lahy azy hatrany. Faharoa gros matono anarapetaka nomeny miahan'lahy. Ny azy indray pitro voalavo. Ohatran'ny pitro voalavo mantsy hoe lahy ny endriny. Nitazominareo dahoanareo rehetra koa izay anarapetaka fahavizay ka na ndray amandreninareo aza tsy nahalala ny fisinyzany anarapetaka manany ihany izany. Fahatelo misy tache de naissance amendrika litera N izay ao amin'ny rafi-pitombenana havanany lahy ao. Ny olona tena akaiky an'lahy ihany koa mahafantatra an'izay zavatra izay. Fahaefatra voaniona tamiko voalohany elahy tamin'ilay andro nantaniako an'lahy misy ny tranomboky iny dia efa nitembo fitio aho. Tratry ny coup de foudre angamba raha marimarina kokoa e. Ary fahadimy farany izy zavatra hitranga eto Madagasikara. Dia ahoana lahy amin'izany kaozin'ny Nokatsana rehetra izany ty raha tsimbina? Tena enjana ty.
tena kepoka fotsiny ahoana moa zany nafatarany-kala zany rehetra zany nefa ilisany raha tsy voanisy 4 volana akory ny arakako tena marina tonga zany fa zara nge tsy nalala zany mibofiny lisan'ny atsolona zany ny tadidiko de hoe ankona be fotsiny la rehefa namelona le jeté keliny la iny de rehefa nanontaniako la de hoe ny SMS sambainy la zay modiny alany la patamiko kona zako aza le sy eto vao tena misangam-bolo indrindra moa fanampian'le hoe izy zavatra hitranga eto Madagasikara inona zany de inona raha miaro no atao am'izany inona no atao andraso aloha de hitatsika hoe hoarahantsika akaiky ny fiainam-pirenena de hita hoe inona zany zavatra hitranga zany miaro ahoana ty vaovao mamay be eto amin'ny tanàny ity ohatra marina ihany nge le koziny sipindro iny kona zako aza lesy mba kofina sy miady sainako miseho tokoa le izy fa inona nefa ny antony tenenany azany rehetra zany tam'lay ka hoe ho ratsy fiafara hony raha tsy tapahako hatreto amin'ny fijanonako amin'ny lasako de tokony hamitra-pihavanana farak'izay aingana amin'ny drabainina koa ny asa de ho tara loatra zay vao tena nenina tongotra matanana nenza zany de mety taiza ty zany nahalalany sipiny azy zany tena tsy fantatro lesy aiza ary ny afatarako an'izany ho ialaka andana ny tanio izy ngamba mety mahalala bebe kokoa mahakasika an'izany miaro jeren'lahy ange ty bulletin junior ty nahazo voalohany tany am-pianarana indray izy tena marina le teniny indray volana tsy afatesana iny hoe tena nanahaka an'lahy le zaza fizana fotsiny mitondra 9 volana kibo fa de endrika lasa mombamomba an'la rehetra ny nalainy tahaka de miakely koa vao maly mihitsy izy ny badabada ny antsy dada raha elany nandreny feoany mety nilatsaka mihitsy ny ranomasony la ornokatsana fa inona ary ty mahazo andry ty to sady tatatandry amin'ny antsy ny tanandrio mbola mikika mitomany ihany koandry ny efitrandry amin'izany mikorotana ambony ambany nokatsana katsararany nahoana tsy mety mandrefangiry firinana de efa toy izao za nanaovako ny tanako nahoana ny nandre feo akafany amin'ny tontolo hafa hatraminandrenesako an'le feo nahoana mandritika ny saiko falaingy ty tontolo misy aty sanatria fe kalany andro nanantena fa lala tena an-danitra ny nasikosira fa ka de tena taraikta na toromaso lalina tokoa tao arin'iny famonoko tena tamin'ny 13 septambra iny ny efitraritra natongavako tamin'ity tontolo ty izay fa mety nahazo fitana ray vaovao afaka ny vako no afo koa saingy ohatra 0 ny omaly ihany no afoko raha zao fiseho azy zao mbola eo hatrany ny aretiko rehefa hiratra masoko ary mbola ho faty ihany ianao sy dadana de efa niezaka nanovany tantara aza mbola te hiaina maritra eo anilany fa de manjanako mamanoka tsana tiako hialamiko reny aretina reko tamin'ny tsimbony reny tsy te ho faty tanteraka tena mba miezaka manakatra ny zavatra lazaindro ihany anokatsana tena miezaka saingy ka tsy ho takatro mihitsy mahazo ahy satria forono saiko fotsiny ianao ny miezaka mandresy lahatra sy mampitony ahatrano no adidinao amin'ity tontolo misy aty ny miezaka mandresy lahatra fa tena misy zao rehetra zao ary mbola afaka ny anovany tantara zay no antony namirona ny saiko anao sy zao zavatra tantara vaovao zao zay no nitondranao atany amin'ny mpitsabo saina marina zany mirediredy ndry zany marina ka satria nahoana satria naniry loatra ny anovany tantarako ateo ampamongorako ny aiko ka de namandrika ny saiko raha ny toerana mahamiaro arery ihany ny tanako tamin'ity tontolony tsy misy ty de mazava ho azy fa lasa sy ny tsy aroko taloha ihany ny verina ilatra eo anylokona tahaka ninona ezaka ho ataoko na tahaka ninona satria miaro satria efa toy ireny ny aina ny fahavelony ireny ny tantara miaro
saingy rehefa niditra tamin'ity tontolo ity tamin'ny toeranokatsahana sy miaraka dia niova mendalana koa ny fisotro ny tantarako tanatin'ity tontolo ity. Ny fampiarany saiko nampininy tamin'ny fomba tsy haiko loatra ny anjara toeran'izy roa tamin'ity tontolo ity no antonony nandrisikahana tena fa tena fiainana izao. Saingy nitarika ho amin'ny fiahiahiana no nandrenesako ny feo anokatsahana sy ny talao ny fiverenako tsy akojanona. Fiahino indray avy eo no nitondra tamin'ny fahatonga afa-tsaina. Indresy izay nantony sy nahavitako namelaka temaina tamin'iny andro voalohany natongavako taty iny. Izay ny antony tsy andrenesako ery firy rehefa iza menjery iny. Dia izay koa no antony herinaratra reko namakivaky ny nofoko tamin'ny voatonga tamin'ity tontolo ity iny. Ilay nampiratra masoko teo am-pandriana. Fa mbola tsy leo an'ity mojambo ty avy ahe. Nokatsahana, fa ina loatra ary ty mahazo andrity. Nesoramiko ianao e. Nesoramiko fa lainga amin'ny fisinao eto anilako. Tena anjavona nanaraka an'izay teniko izay koa i madame Tately. Nokatsahana, fa ahoana izao? Mbola tany an-trano teo fisakafona hariva niaraka tamin'ny dadany tonga tampotampoka atao amin'ny fikorotana izao. Amin'izay indray toa maraina sady ny andro. Dada? Ie, efa mifampiresaka taminy ato, efa mifanelsa, efa nanoratra taratasy fanaovam-beloma ho azy mianaka koa rehefa nidorako izany. Izay ato no azoko natao Nokatsahana. Rehefa misinda indray izao korotana izao mamanga ho fasana izay vonina miatrika ny fasako ary Nokatsahana. Misaotra moa ie, afa mbola tsy mivalianao andray tanotaniko teo e. Ahoana ho azy otranga amin'sio izao? Tena tian'la ho fantatra? Ie. Nitereko ny saiko ametraka an'la eto alohako dia io e la. Ndraso, raiso ny tanako. Oay, fa toa mitsingeva antsika. Toa ety amin'ny abakabaka. Nokatsahana. Fa ahoana izao e? Miaro sokafo ny masony lahy. Ampaneko ny saina fa tsy ahavoninina santsontsika ny manaiky ny zava-misy ihany ny vahaolana. Tena tsy azoko Nokatsahana. Tena tsy azoko. Ndraso indray ary. Oay, miova toerana indray sika. Zary feno afo miredareda indray ny manodidina antsika. Nefa nahoantsika ny tsy mahay e. Nokatsahana, fa ahoana izao e? Nanofy ahy e. Zay indrindra, manofy lahy. Ary natahaky ninona no ataontsika ny vanany tantara dia tsy hisy fetraikany amin'ny fiainana tena izy izany. Na zaza mba nanantena fa miverina tamin'ny lasaka ny alatsiny mainto no hanapirofo izany amiko saingy indrisy e. Miaro tadidia hoe taiza nanomboka ny fiforonan'ity tontolo ity. Tadidia hoe taiza ho aiza. Miaro mba mifoaza, milalanga izay telo miaraka e. Eno laza ny feo izany. Miantso atsika Nokatsahana. Mila miala amin'izao tontolo izao tsika miaro raha za rery tsy havita an'izany fa niezaka ataontsika miaraka no Nokatsahana. Fa marary be izany lohako izany. Tena marary be ny lohako. Nanena koa zany e. Ary mina fa toy izany koa le miaro tena miaro. Oay, ary dokotera Tsimbona. Fonjay fa manao krizy ny vadiko e. Dokotera Tsimbona mikofokofoka be izy dokotera.
Efa tsaroko namono tena tamin'ny 13 septambra 2024 tena brokadiny arivo rehefa avy niaona tamin'ny ratsimbona sy naray valipizanona tao tamiko nokatsahana terlainga daholo zany reny fiainantsika nandritra ny volana maromaro reny. Volatanylahy ary ny loza raha tsy fotsika amin'ny tama dia mety ho taraika ty amin'ny tontolo ty mandrakizay. Ohatray ary to miamiova tsikelikely avany ambany miakatra ny zany fatanao zany. Miova? Fa miova hoana? Lasa niova miaro tanteraka no katsahana ary mivadika ho entina maro loko mitsofoka amin'ny vatako ny avy eo tonga maisina tolo manolona misy feo mandratra ny sofo kafipizany anaty atoako zany. Efa ho atsasakatany angamba izay nidiran'ny dokter Tsimbona sy ny ekipany cardio ao amin'ny efitrano misy amin'ny miaro ao. Izay telo mianaka kosa na dia efa nisisika mafy ny hijanona aza dia mbola navoakan'izy ireo ihany. Tena tsy mety ho ny fa mety hanimbatsimbana azy ireo amin'ny asan'izy ireo izay. Tompo, apetraka eo ampelantananao io vadiko io. Ianao mahalala izay mahasoa azy. Ianao mahalala izay mahasoa anay. Ino kosa ny fa nivoaka ny varavarana ihany dokter Tsimbona sy ny ekipa nanaraka azy. Aleo atonina vetrany ka. Dokter Tsimbona! Dokter Tsimbona! Nokatsahana. Efa nanao ahoana kay vadiko? Efa nanao ahoana miaro? Isaorana no Andriamanitra fa mba efa miverina ny timpony fony e. Efa miverina ara-dalàna ihany koa ny fikorinany rano saingy na dia izany aza tsy mbola mifo miaro aloha hatramin'izao. Miandritsika ary nokatsahana dia mivavaka ho azy no azontsika atao. Zany dia izako ty tanany mafy ny tanako sy daboka eto amparafara miara-mandry amiko ty ortovavy miaro ny feo azandreko zany oe miaro miratra masony dia metsika ny tanany. Doktera! Doktera! Velona vadiko! Velona miaro! Doktera! Dia efa manao ny izao ry nokatsahana. Manahoana ny tokantranonareo? Tsy haiko Tsimbona. Misy fotoana telaza izany no saiko hoe diso atsy nanaraka ny teniny iny. Tokony mitsoaka lavitra miaro a. Saingy rehefa mijery ireo zanakay menadahy dia toa tsy te lavolefina sy ady hatramin'ny farany indray. Manome fanantenana ho an'ny fisindry zareo. Fa mbola tsy miverina tsara amin'ilay ry ihany izany ny sainy. Mbola tsy mahafantatra olona mihitsy izy. Ary tsoroko aminao fa maharary, tena maharary le mahita azy tsy afa-metsika eo ambony fauteuil roulant sy mandry azy manontany lava ny anarako. Mahafaitra ny mahita azy tolana amin'ny fonoditra sy solona noho ny karazana aretina mahazo azy. Mahery izy are nokatsahana.
Mahirisa fa vita atsika io hoe mbola eto vonona ny anoana anareo hatrany. De zao koa aza jerena le andro ano manaitaina fa ny rapitsy hitondra hery vaovao sy fanaitenana banjinina. Misaotra betsaka tsimbina. Mino ary no kasana. Mino fa nisy anatra azo niraisin'ireo izay nahafantatra ny tantaran'ny lalova miaro rehetra ireny. Tsy tokony hitoetra ela eo amin'ny lasitsika. Na mafy aza ny ratra entiny, tokony miezaka tsika de jerena izay fomba rehetra ahafahana manapaka an'ireo rehetra mampifandray antsika aminy. Satria tsy hitondra fa tsy faharavana ange zany. Tokony hatrehana lasa fa tsy tsoahana. Tokony hatrehana ny tahotra, ary tokony esorina ny fanamelohan-tena sy ny fanomeza-tsy ny lavany manodidina. Fa ekena ny zava-misy dia avela ihany koa ny elo karaha nisy. Tsisy fahasambarana ho azo amin'ny fitarainana sy ny firetanany alavo zao, ka tsy tokony fatohana ela ny olana amin'izao. Ny tokony atao andoha dia hoe mandalo toy izany avokoa rehefa mananaina rehetra mena eto amin'ity toerana ity. Tsy maintsy misy foana ny vahaolana. Dia zao ihany koa dingana lalovana fotsiny reny rehetra ireny. Eny fa na ny fahafatesana aza fa orina kely dia tsy maintsy ho avy lay maraina. Nga zay ihany tsy vahaolana ny famonoan-tena. Mety vomaika azy zany hitondra olana vaovao indray raha tsy maty avy eo. Jereo angeny nahazo amin'ny aro lasa malemy tsy afa-mandeha intsony izy satria tsy maintsy miboriana ny ranjo androa. Tena ontsany le vatiko atsimbana. Oka zay hoa mbola eto ange ahy vonona hiteto fotoana hiaraka aminareo mifamianaka. Matokisa ianao Viva Radio nanolotra ho anao teo ny teto fotoana tantara nosoratany RCS. Mpilalao tantara Fanomana Valy Fetraobel miaraka tamin'ny Ny Ravo Sofaniry. Ny kirakira teo amin'ny lafiniara teknika Baksara no Arvody. Ny teto fotoana fizarana faharoa tantara no totosainy maningotra.